lalàna iray no ampiasaina eto Madagasikara ao amin'ny fifidianana. Dia raha mitenitsika ilay hoe ilay lalàna ny tenen'ny ato amin'ny tribunal administratif, io lalàna io ihany koa no ny feny fifidianana atao filoam-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fa ny fifidianana ben'ny tanàna zao dia namoaka fomba famankina ilay lalàna vaovao indray zany ny ao amin'ny tribunal administratif. Nisy anankitelo zany ireo faritany nametrahana fitoriana, dia ny teto Antananarivo ny tao Toamasina ary ny any Toliara. Ny tany Toamasina sy ny tany Toliara dia voaraiso amatsara ny fitoriana, zany hoe azo raisina. Fa ilay porofo indray no nametrahan'ireo mpitsara hoe misy porofo zany tsy ampy. Zay no nisy tamin'ireo faritany anankiroa ireo. Fa ny teto Antananarivo no nahitana an'ilay hoe tsy azo raisina ny fitoriana napetraka anay atao amin'ny sampanafana ramasafidy. Efa nisy ny fitoriana ireo tranga tsy fanaran-dalàna natao tamin'ny fifidianana filoam-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ny zavatra nisy nefa zany tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity teto amin'ny tribunal administratif eto Antananarivo dia nahatsikaritra zany ireo izahay fa ny tao amin'ny tribunal dia namoaka fa tsy mananjonindray izahay ato amin'ny safidy hanao fitoriana mahakasika ny fitotran'ny fifidianana. Fa mbola misy moa ny fahafahana hoe mandrava ny didy na dia eo ary zay hoe fandikana samihafa ny lalam-pifidianana. Dia io nivon'ny conseil d'état anankiray ihany dia eto Antananarivo no tsara mandray ny fangatana fandravana didy ho an'ireo TA maro samihafa ireo. Dia mino zay fa ny fangataka fandravana didy eo anivon'ny filakevim-panjakana zay dia mitokana amin'izay ny fandikana ny lalàna araka ny hevitray.